Finaritra tompoko lahy, finaritra tompoko vavy, manao zay manohitsany ity fandarina zany malaza ity. Eo am-piandrasana ny laingam-panjakana vaovao indray isika, satria moa za rehefa nahazatra indray tato ho ato ny fandrenesana fanambarana sy fanazava-kevitra miendrika lainga sy fitaka ho an'ny vahoaka malagasy, ka sy tahotra tsenatra eo amin'ny sehatra raisam-pirenena na eo amin'ny sehatra nasionaly ny mpitondra fanjakana no mitondra izany lainga samihafa izany. Izany hoe miala amin'ny skandala, miala amina grevy etsy sy eroa dia miditra amina langa indray ny fitondram-panjakana. Izay ny antony resantsika ny amin'ny hoe eo am-piandrasana ny laingam-panjakana vaovao indray dia hifantoka kokoa isika mahakasika ny tontolom-pifidianana. Tamin'ny voalohan'ny oktobra teo manko no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mifidy araka izay ny daty izay nofaritana hanatanterahana izany. Niara nanomboka an'izany daty hanavaozana ny lisitry ny mpifidy izany ny teo anivon'ny antokotiko Madagasikara izay nanao izany tetsy amin'ny QG Belair. Ny filoha Marc Ravalomanina mihitsy ny tonga ary nitondra an'ireo toromarika samihafa ary nampiseho ihany koa ny fahavononany ny antoko izay tarihany fa manam-piniavana hiatrika amin'ny fifidianana amin'ny fomba hikarakarana madio sy mangarahara izany raharaham-pifidianana izany. Nambara manakariva manko fa fototry ny demokrasia ny fiantrehana fifidianana, fa saingy mbola fototry ny fifidianana ihany koa ny hahazoana miantsehatra ao anatin'izany fangaraharahan'ny lista madio izany sy ny fanatanterahana ireo pitsopitsony rehetra mifandraika amin'ny tena fifidianana izay mifanaraka amin'ny fenitra izay fatao eo amin'ny sehatra raisam-pirenena. Isika moa raha miresaka an'izany fenitra izany dia tsy afaka hilahatra amin'ireo firenena manan-karena sy firenena vaventy satria tsy mbola amin'ny fomba izay manaraka ny solosaina na numerika ihany koa no hiantrehantsika ny fifidianana eto Madagasikara. Fa mbola fifidianana ny lovana tamin'ny fomba na repoblika ny repoblika ka amin'ny alalan'ny latsabato mivoaka izay isaina tsiraidray isaky ny birao-pifidianana ireo taratasin-latsabato. Ny mety mampiavaka azy kely fotsiny dia hoe bulletin unique no hieritrehana ny fifidianana fa tsy bulletin multiple toy izay nazatra teo aloha, sy ny amin'ny fisiana vaomera manokana mahaleo tena hisana izany fifidianana izany raha ministeran'ny atitany ny nahazatra hatramin'izay. Ilaintsika eo ny amin'iny fa nisokatra ho isika tamin'ny voalohan'ny oktobra teo izany ny fahafahan'ny olom-pirenena misoratra anarana ao anatin'ny listim-pifidianana ary dia manantona ireo olona izay heverina fa mitoetra isa-tokantrano ireo agent recenseur zany na ireo mpiasa manokana izay anao ny fanosambahoaka eny ifotony. Ny fomba fiasa araky ny hitany rehetra dia ny fianjaika amin'ny akanjo mitovy ny seni eo iny, fa eo ny fanantonana ireo ambaratonga samihafa indrindrandrindra ny isa-tokantrano ka takian'izy ireo ny CIN na ny karapanondro, takian'izy ireo ny karnem-pokotany ary rehefa izany dia ireo olona izay mitondra ny anarana ao anatin'izany karapanondro izany sy voasoratra anatin'ny karnem-pokotany, izany hoe le olona mivantana no mifampiresaka amin'izy ireo adika ao anatin'ny karne manokana ho an'ireo agent recenseur ny mombamomba ireny olona ireny ary amin'ny olona izay tsy eo dia ampananton'izy ireo amin'ny eny anivon'ny fokotany. Mabiadefitra ny fomba fanisana izany mpifidy izany satria ny antony dia tsotra be niany. Eo anelanelany tehanao kilalao madio ny fomba fanaovana politika marindrano izay mitsinjona avy ny firenena hisina filaminana sy ny le hoe fomba fanaovana politika tsy marina maloto ho an'izay mieritreritra fa mbola hifikitra amina fahefana. Ka miainga avy amin'ny tony fanisambahoaka tony raha tsy voatandrina no mety hisarika zavatra makany amina resaka fikorontanana, makany amina resaka tsy fifamatorana ary makany amina resaka izay mety hiteraka fifamaliana eo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ho avy eo dia ny akaiky indrindra dia ny 13 sy 14. Rehefa soratana ny anarana izay miainga avy eo anivon'ireo agent recenseur dia iny no entina eny anivon'ireo ambaratongan-drafitra makeny anivon'ny fokotany miainga makeny anivon'ireo ratsana samihafa ny commune sy ny district. Rehefa izany dia tsy maintsy hisy ny fandikana amin'izany eo anivon'ireo
toerana zay anaovana fandikana mivatana izany amin'ny alalan'ny logiciel manokana. Eo aloha zany de efa manahirana satria ho an'ireo hanao ny fanasam-bahoaka amin'ny fokontany ary amin'ny alalan'ireo agent recenseur na le mpanisa zay nofidina manokana dia tsy ampy ny hoenti-manana hiatrehan'izy ireo izany na amin'ny alalan'ny tablety zay hiatrehanay zany anaovana ny fandraiketana an'ireo anara-mifidy na amin'ny alalan'ireo karama zay ahafahan'izy ireo miantoka ny fivezivezeny mitety ireo vohitra sy tanàna samihafa anaovana izany fanasana ny mpifidy zany na amin'ny alalan'ireo fampiofanana ahafahan'izy ireo ihany koa manantona ny mpifidy isam-pokotany. Akoatran'ny hoe misy agent recenseur zay tsy avao amin'ilay district akory no alefa manao an'ilay fanasam-bahoaka. Manahirana be niany zany amin'ny tsy fahafantarany ny tanàna sy ny tsy fahafantarany mifehy ireo fivelaran-tanàna sy vondron-tanàna samihafa zay miparitaka amina fokontany eto Madagasikara. Rehefa tonga indray ety anivon'ny logiciel ny adevitra de mbola manokatra ny adevitra zay ny fanandrina ny antoko politika tamin'ny teo anivon'ny CENI zany. Ka na ity logiciel ity aza rehefa nangatahana fanazavana ny filohan'ny CENI dia tsy malala akory ny anaran'izany logiciel izany fa nankiny ny tany amin'ny teknisianina eo anivon'ny DSI an'ny CENI zany. Magaga sy mampametram-panontaniana ny anton'izany. Fa na zany na tsy zany dia efa nambaran'ireo mpanao politika indrindra ny antokotiko Madagasikara tamin'ny alalan'ny sekretera jenerala fa logiciel nampiasaina tamin'ny doublan na anarana verimberina ity kasain'ny CENI hanatanterahana fifidianana ho avy ity, zany hoe logiciel efa tsy nitondra fiombonana ary efa nitondra fisaratsarahana tamin'ny fiantrehana ny fifidianana ny fandimby teto Madagasikara ka nanatanterahana fifidianana filohan'ny repoblika, solombamboaka ary kominaly. De mbola izany indray no ketrehany eo anivon'ny CENI zay efa mahabeadevitra ny amin'ireo mpikambana ao anatiny sy ny tena fahaleovantenany araka ny ahitana an'ireo olona zay mandrafitra izany. De mbola adevitra ny amin'ny logiciel zay hanatanterahana ity fifidianana ity. Hatreto aloha raha ny zava-misy dia ny team ny tena miteny mandonda-tabatra mitabataba mihitsy aza mikasika izay fomba fanasana mpifidy izay sy ny fomba hiatrehana fifidianana ho avy eo. Ary hatramin'ny fampiasana itony logiciel itony ka ny antsony teo anivon'izany antoko zany ny fanaovana audit manokana ka ny expert international no tokony hikarakara izany mba hampaleotena ary hampangarahara ny audit ho tanterahana amin'ity logiciel ity. Manaraka kely eny andra indray ny MMM, miteny eny andra indray ny MTS amin'ny alalana Andriamatoa Roland Ratsiraka. Miteny ihany koa ny FLN sy ireo antoko politika mety ho vitsivitsy. Fa ho an'ireo zay efa misehatra ary mieritreritra fa ho kandida amin'ny taona 2024 dia tsisy ahita teny mandrakity ny androany amin'ny hoe mba ahoana ny fomba fijerin'izy ireo amin'izany fomba fanasam-bahoaka izany sy ny fomba hitetezana an'ireo faritra samihafa amin'ny alalany toy ny agent recenseur tony. Ahoana mba hevitr'izy ireo mahakasika izany jugement supplétif zay mahabeadevitra izany ary efa nitsipahany teo anivon'ny syndicat mitsara sy ny greffe tsy hanatanteraka izany. Fa mbola io eny mandeha mitety tanàna eny ihany ny ministry ny fitsarana, io eny ny ministry ny atitany mandeha mitety district tahaka ny Tanimabo sy ireo faritra samihafa. Ary miezaka manao an'izany andetrezana ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny faritra, district sy ny commune samihafa, indrindra ireo mahazo ny baiki-panjakana. Tsy ahita teny nefa ireo mihevitra azo kandida hirotsaka amin'ny fifidianana 2023. Kanefa efa mandehandeha eto sy eroa mampahafantatra ny tenany ary miezaka mifanositosina amin'ireo vahoaka sy fikambanana sy karazam-piangonana sy ireo ray aman-dreny ara-drazana samihafa. Ka iza no victime ny fifidianana sy ny alabato rapitso rafakapitso, tsy ny tima irery ihany fa ireo zay mieritreritra fa hiatrika izany fifidianana izany. Ko maninona ny tsy miteny, maninona ny tsy maneho hevitra. Ankoatran'izay mety amin'izy ireo ve ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny logiciel zay efa nahitana lesoka lehibe tamin'ny 2024 sy 2025. Tsy ahita teny anefa izy ireny ary tokony misy mpanao politika hijoro ary tokony misy
kandida zay mieritreritra fo kandida na ho kandida be ny tanàna na ho kandida solomamboaka indrindra kandida ho filoham-pirenena tokony hiteny ihany koa anary ampiaraka ny feona amin'izay tsy fanjariany ny fikarakarana izany fifidianana izany. Teny zao de mila soroana ny fifidianana ho avy eo fa tsy rehefa mipoaka akoriny ny alabato amin'ny alalan'ny fraude électorale vao hitabataba sy mangataka fanambaran-kery. Efa tara loatra raha zay ny fomba fihetsiky ny mpanao politika ao aorian'ny fifidianana hitranga, satria ampiasany fahefa-panjakana amin'ny alalan'ny tandro filaminana indray sy ny ratsa-pitsarana samihafa ary ny androm-panjakana zay eo ambany fifehezany indray ny fitondram-panjakana amin'izany fotoanandro izany. Amin'izao fotoana izao zany ny tokony hanambarana anery sy hitabatabany rehetra ny tsy fanjariana ny fikarakarana izany fifidianana izany, miainga avy amin'ny fanisana ny vahoaka, miainga avy amin'ny tetika ampiasa ny logiciel izay efa nampiasaina tamin'ny doublon sy ny sisa sy ny sisa. Hatreo alohana indany toizantsika indray ny adevitra amin'ny herinandro ity fa miandry isika ny fihetsiky ny mpanao politika sy izay mieritreritra fo kandida manomboka ho isika aty amin'ny commune, distrika ary ny fifidianana filoham-pirenena. Kasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.